faly miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka an'ity émission ty recette riz miny anaran'ity émission ty zay rahana aminay mianadasy ny vahiny androany dia chef Yves miarabanao chef miarabanareo mianadako dia ahoana inona zany no karakaraintsika androany karakaraintsika androany zany ama recette anazy moa zany dia tsy maintsy misy hoe zavatra ho karakaraintsika androany dia chef zany antanina hoe inona ny zavatra ho andrahointsika sy ny karakaraintsika androany ny zavatra ho karakaraintsika androany zany salade de pâte salade de pâte dia miaraka amin'ny ty vokatra voavoanentinareo mianadahy ty satria chef ny teny hoe salade de pâte dia tsy anaiky izay fa hoe aloha mba asiana tsirona koty fiainana androany ity fa tsy hoe ataontsika maina be hoe mijanona ho salade de pâte fotsiny dia miaraka amin'ny rizami isika rizami amin'ny tsiro akoho zany hoe salade de pâte rizami poulet zany no karakaraintsika androany salade de pâte mila paty zany aloha tsika tsy paty manta paty masaka dia mahasalady azy rehefa manao salady zany fifangarona tsiro maromaro salady ampiasatsika miaraka amin'ny paty katsaka maïs doux dia ampiasatsika natao hoe tomate cerise ty zanaka voatabia kely tena fa tsisy afa-tsy io tsy fanao saosy io fa tena fanao salady io haingo sady misy tsirony hafa mihitsy io ka dia efa amin'ny salady moa zany dia efa vonona foana ny saosy vinaigrette dia misy koa concombre zay notetetehana majinijinika mba hitovitovy daholo ny endriky ireo koa dia raha mandinkina reda dia milalao loko kely tsika eo anatin'ilay izy zany sady rehefa misakafo dia ny maso aloha no voky voalohany zay vao ny vavony dia ho azavaiko kely amin'ny chef fotsiny ngamba ny fampiasana an'ity rizami ity rehefa voafangaro daholo ireo zavatra chef ireo dia ity zany amin'ny farany misy no ampiasantsika anazy zany hoe rehefa mivonina eo izy dia zay ty rizami ity vao afangarontsika aminazy manafangaro dia afaka ataontsika misy dia ny ataontsika voalohany indrindra zao mbola tsy tazantsika eto ny paty fa nataontsika voalohany dia mahandro paty zany nataontsika voalohany indrindra dia andao ary atombokitsika ny fikarakarana makay za sa za kay moa tsy maintsy mijanona eto adrasaka eto nareo masaka amin'ny paty dia manafangaro tsika tsy ireo zavatra rehetrarehetra zany mba arotsaka ao fa arakarak'izay ny ampiatsahan'ny patytsika ohatra alefatsika aloha ny katsaka izy ity ve misy hoe lalàna tokony arahana hoe katsaka aloha dia hanina sa hoe zay tiana fotsiny tsy voaterika efa reo moa zany zavatra ho ampiasaintsika eo dia efa zay famimbiasa taty araraka eo anao rahandraraka dia ataovy amin'izay endriny tena tianao mihitsy dia inona indray zao ny araraka tiako tenena hoe aindrivy aloha le asa sa tsy zay fa chef miteny fotsiny hoe zay mbola tsy afangaro miala chef fiana marinao avy ao zay ve sa mbola pena zay ay le zany amin'ny farany mihitsy vao afangaro alefa indray ny tomate cerise inona alefanao dia riza mihitsy adino ka iny amin'ny farany iny ok alefa daholo ao rehefa lasa zay dia asiana saosy vinaigrette ty ve alefa daholo sa no ataovy ray amin'iny alefa dia efa ampy mbola misy mayonnaise piro kely rangano zay marikivikivy fa hita gemanaizany zary tsy mahazaka nifiko ay mbola misy mayonnaise marina dia mayonnaise firy sotro ny mayonnaise efa miraraka daholo nivo alefasa zay zay ve mahitra ko chef zany sa zay misy le doziny izy tsika dia lasa dia ty ahoana zay zay ok le ketchup iny dia afaka manafangaro amin'izay mi zany fangaro amin'izay mefanao mihitsy ho fitaovana dia le voatabia ve tsy potika tsy potika zany io fa arao fotsiny le tenin'ny chef aza be resaka ndry dia aingana hoana fa very eo daholo io le rizami tsy adino eo amin'izay zany rizamitsika zao tonga eo amin'ny rizamitsika efa voafangaro tsara daholo alohany zany ny zavatra ilaina rehetra dia eto amin'le anao lizy amin'ny vilia sy ny ampiasana an'le rizami amin'izay isika amin'le décoration any koa ny tena zava-dehibe ho chef mila mijery masoko manko mila voky mijery ny maso zay vao manarana tsiro tenareo zany fa
Sary eo avoky dia milamina fotsiny Ka tsy miasa saina mihitsy. Anarery io atsika rehetrarehetra atsika rehetrarehetra ary sao dia mipapy. Rizami poulet no ampiasaintsika androany amin'ny hoe amina hoe salade de pâte au poulet rizami an'le izy. Au rizami poulet azafady fa mifamadika dia ity ilay rizami poulet ho ampiasain chef. Ho ampiasain-dry fa Ho ampiasaintsika aingana fanona ary anina. Dray. Ty ilay izy chef. Dia ahoana amin'izay nanaovantsika anazy? dia ohatrohatr'izao zany dia koa ny rizami moa zany efa tsiro araka ny fanazavana raha azy teo sady tsiro no fanampiny Solon-daoka ihany koa izy io. solon-daoka koa Zany hoe to dia araraka fotsiny izy io. Izy io chef ohatra ny hoe rehefa mihinana anazy ianao dia ohatra ny hoe mikarepotra kely. zay indrindra no tena izy aminy Fa tena marina kosa ilay tenareo fa voky sady aloha ny maso fa le kibo tsy anaiky aloha fa zay sy tsika décoration kely izy izy zao monty solila Ny tsika zany asaina mihinana foana aloha ny maso alohan'izany rehetrarehetra dia zay na mifametrahana an'ilay solila ary ka mila anina tsara. teknika tsara ka solila zay dia vita zany salade de pâte au rizami au poulet dia vita zany zay le salade de pâte au rizami poulet dia iroso amin'le tena zava-dehibe amin'izay sika le fanandramana anazy dia misaotra ny chef sady aloha tamin'ity sakafo androany ity Dia tonga eto amin'ilay fotoana hanandramana an'ilay salade de pâte rizami au poulet tsika. Manasa chef mazoto fotoana ihany koa mahakamo ao miresaka rehefa fotoana ohatran'izao. ahoana ny tsirony tena tsara. Le siran'le paty natao chef voalohany tena marina le hoe voalanjalanja tsara nefa mbola nisy an'le rizami tao aoriana dia le rizami tena hoe croquant tena karepoka Ary tena to dia heninao tsara mihitsy ahoana ny tsiron'le hoe akoho zay indrindra ny tena zava-dehibe ho fa mila fantarina mantsy ohatrany hoe mitsako akoho ihany ianao mihinana anazy zay indrindra satria io araka ny maha hoe solon-daoka anazy zay dia tena solon-daoka mihitsy ohatrany hoe solona akoho zany tena tsara tsara tena tsara sotra tsikitsika zany ie dia ohatrohatran'izay ny fikarakarana sakafo miaraka amin'ny rizami ny rizami dia misy rizami poulet sy rizami bœuf dia izy ity hitanao eny ampivarotra rehetra mahazatra anao ny tena mahazatra anao ary dia amin'izao fetombohan'izao dia mora noho ny atody izy ity satria dia 500 ariary monja ity chef ho anareo le mipetrajery le maikamaika loaka reny zany dia efa tiany solon-daoka atsika rizami dia misaotra be lehibe ny chef tamin'ity sakafo androanyty zava-baovao ty fa dia manentana ny olona zany fa raha ny fahitana azy dia ilaina ao tokantrano tokoa izy aloha sady na resaka fotoana na ny tsiro na betsaka zany ny tombontsoa azo raha mampiasa ny rizami tena zay indrindra dia veloma zany manaraka indray manaraka bye bye